Anisany mampiavaka azy avokoa ireo komina ao anatin'ny distrika ny Manjakandriana fa amin'ny ankapobeny dia seklalatany avokoa no mampifandray ireo komina samy hafa ireny. Rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra misedra olana mandrakariva ireo tantsaham-pamboly ny antony dia ny vola tokony hiditra amin'izy ireny amin'ny alalan'ny fahamoam-bokatra tsy misy vokatra izay faratsian-dalan'izay ihany na nentana avy etsy ivelany ka ho an'ireo izay te hampiasa vola dia maivana eo anatrehan'izay zavadrehetra izay. Midika ho manan-danja loatra amin'ny fiainan'ny distrika ny Manjakandriana noho izany ny lalana. Mahasoa ny mavambahoakanao ary Andriamatoa Fidy Barniaina, inona no paikady hoentina mampifandray ny komina amin'ny lalan'ity lalan-drà mampiakatra ny toe-karena ity. Ny sombam-bahoaka ny Manjakandriana Dr Fidy Barniaina. Ny lalam-pahamehana moa ny komina dia samy manana ny mampiavaka anazy ny tsirairay avy. Fa ny zavatra iraisana sy tena hoe mamaika izany zao dia raha tsika mahita fa lalan-tany no mampifandray ny samy komina eny amin'ny distrika amin'ny ankapobeny zany zay. Rehefa ratsy ny lalana dia mivokatry ny tantsaha tokony ho avadika ho vola. Anatin'izany ohatra ny ao ny charbon, ny vokatra isan-karazany, ny vary, ny avanzadehibe zao tongolo ohatra teneniko izay. Tsy afaka avadika vola ireny raha ratsy ny lalana. Dikan'izany zany ny vola miditra amin'ny tantsaha zany mihena. Dia mifamadika amin'izay indray ny entana tokony tonga ao an-tsena, tokony tondrana ao anivon'ny komina ohatra. Ny vontsena ohatra ny zavatra andavanandro, ny vary, ny menaka, ny lamba, ny ciment, ny zezika sy ny sisa. Tsy tonga any ireny rehefa ratsy ny lalana, dikan'izany rehefa tsy tonga ireny na vitsy ny tonga any dia miakatra ny vidiny. Izany hoe vola mivoaka amin'ny tantsaha zany miakatra fa ny vola miditra aminy mihena vokatra iny fa ratsy ny lalana fotsiny zany izay. Dia nataony ezaka hoe asiana mpikojakoja maharitra ireny lalan-tany ireny satria raha vao mandalo fahavaratra dia tonga dia entin'ny rano dia lasa misy lavaka foana. Dia ankoatran'ny fanamboarana tonga dia misongadina indray mandeha zany dia asiana olona mikojakoja mandavataona ireny lalana ireny. Dia amintsika amin'ny teny izao zao efa misy manao an'izay ny lalana mampitian'ny ankazin-danitra amin'ny manala. Efa misy olona mikojakoja mandavataona ary mpitatitra ihany sy olona mana fiara olona tsotra nanakaraman'io olona io mandeha amintsika amin'ny teny izao. Mandeha amintsika amin'ny teny izao koa na ny rano vao tonga dia nasotobery zareo hoe misy mpitatitra tonga tamin'ny vinazana tsena tany dia zareo ihany koa nanakarama olona.